Araka ny fanazavana nentin zareo avy eo anivon'ny Fédération Malagasy Taranja Basketball dia fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy no tsy nahafahan'izy ireo napiditra any Pijery tsy maintsy nitaterahana kosa nefa ny lalao satria dia misy dingana fifanitsanana iadina toerana isolitena ny kontinanta iatrehana ny faritra fahafito zay iatrika ny fidin'ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka moa iny fananana iny ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra izay zareo avy eo anivon'ny Fédération Malagasy Taranja Basketball. Tegna mateo amin'ny Fédération Malagasy tsy maintsy manaraka zay toromarika avy any amin'ny ministère. Ny avy any amin'ny ministère zany dia miteny hoe amina niveau tokony andraisantsika fepetritsika satria raha ny valina test zay misy négatif amin'ny voalohany négatif dia misy positif dia ao anatin'le valiny hoe mbola tokony hisina confirmation dia tsy maintsy naka fepetra ny fanjakana zay moa nampidiriny tao anatin'izay fakana zay fepetra zay niara-ny vokotany niaraka tamin'ny Andriamatoa Prime Ministre dia ny tapaka zany dia tsy momba basket fotsiny fivirina tany fa momba ny hoe stratégie ny hoentina namafisana ny ady amin'ny resaka peste fa ho anay manokana dia natsony izay satria ny basket ny amin'ity weekend ity no hoe mamory vahoaka mety hoe ho betsaka indrindra ngamba mety misy ihany koa mety misy ihany koa ny manifestation fa ny manifestation publique rehetra zany araka lazain'ny ministre ny fahasalamana dia namoahana arrêté hoe tsy ho hisy jusqu'à nouvel ordre zany hoe mpandrapatonga ny fepetra hafa ho raisina indray tafiditra tao anatin'izay ny basket fa natao ihany moa le izy androany fantanina manaraka ngam'izay fa tonga dia valiko natao ihany le satria ny CCCOI dia qualificatif ho an'ny Coupe d'Afrique des clubs champions zany hoe ny firenena ny équipe mialatsiny ny club zay tafavoaka eto na lahy na vavy dia isolitena ny faritra ny Océan Indien any amin'ny Coupe d'Afrique des clubs champions zany hoe ny antony andefasana an'izy io zany dia ny ahafahantsika maka an'le équipe mahafantatra l'équipe hoe iza ny isolitena antsika io moa zany qualification dommage hoe tsisy pijery tsisy napijery zany hoe à huis clos fa tsy maintsy natao zay ho an'ny FIBA Afrika tsy maintsy natao zay ho an'ireo club zay efa tonga eto zay miandratra fandresena mba isolitena ny faritra dia zay no hoe tsy maintsy nandraisana zay fepetra zay hoe à huis clos. Nenay ny fantatray dia ny fandraisana ndraikitra atao anatin'ny fédération atao anatin'ity toerana ity zay manana technicien ara-pahasalamana miara-miasa ihany koa ministère ny fahasalamana rehefa misy ny zavatra mety hoe mampiayay mety misy fandraisany aminay na dia hoe tsy mivantana raha satria na zany entraîneur sesola tenenao zany indray mandeha ny tratafa satria rehefa aveo izy tsy indray mandeha izy ny coach baolina teo dia rehefa aveo izy tsy en forme dia nijanona tany amin'ny séance zany izy dia nandeha tany amin'izay tobim-pahasalamana nandehanany any fa na izany naty zany tsy maintsy nandray andraikitra zay dia ny hoe fiara-miasa ministère fahasalamana zay nataran'le baolina androany tsy maintsy nijerena tsiraray daholo ny olona rehetra tato ny olona zay hoe mpanao baolina arbitre coach olona teny amin'ny table ny commissaire au match zay vao afaka nandeha le lalao ary ohatran'izay ihany koa moa ny lalao rehefa aveo